Manahoana daholo efa aoka ianareo eny ary zafaly iza faly andaontsika iaraika ary isa roa telo zafaly mahafinaritra izany tonga indray ary mifandaharatsika andro fahatelo sahady isika andeha aritsika anaraka iravetrany Tsy voavidiny fahasalamana re hitondra fifaliana tombotso be dia be sanak'andriamanitra salama sy madio na ny saina na ny fo indrindro vatanio be azina afantatra izay ho aniny ho falifaly lalandavany ho aviny sanak'andriamanitra salama sy madio na ny saina na ny fo indrindro vatanio be azina afantatra izay ho aniny ho falifaly lalandavany ho aviny mahafinaritra hily avolomana sady mahazoany avolomana angandry avolomana sady mahazoany mangatitikery ary sery nanao inona aonana tevara sady misotro rano kely zay indray le misotro rano ohatrany antsisa atao eny fa tsy misotro rano mahafinaritra rano mahafinaritra le dia ohatra hoe ilomanisina sisa sana fa ohatra hoe sotroina tsy ao mihitsy maninona tsara tsy natao ilomanisana sy sasana ihany ge rano fa nanadiovana ny ao anatsika sy ny ovelan'ny olombelona rehetra sy andrana sy anadiovana ny fitaovana rehetra misotro rano zao ary rano dia manampy antsika ho salama tsara sady manadio ny ao anatsika rehetra sady manodina ny zavatra rehetra sady mahazona tsara ny ampianarana tsanandrio mba misotro rano koa ahoa za mba hisotro rano kely amin'ny nanse iny fangaza mety tsy azo mikambana amiko eo fangalako ary ndry ino ty boky vakiny sety ve boky mirakitra ny tantaran'i Jesosy iny tahaka le rano noresantsika teo rano dia manadio ny ao anatsika rehetra sy manadio fitaovana rehetra Jesosy koa dia mamela ny fahotantsika rehetra raha mangataka fameran-kelika isika dia ho afaka amin'ny fahotantsika rehetra zany ve afaka mamela ny helika koa zany Andriamanitra hoe fanabeazana satria nahazo lesona ny momba ny fisotroana rano sy momba ny famelan-kelika hoe za koa faly fa misotro rano ndry tena marina ny nilazain'izy mianaday ary tena marina tokoa tena sarobidy ny rano sady sarobidy tena sarobidy na io idiovana na io sotrina zava-dehibe zany mba fantatrao ve 900 be zao ny vatanao ane ka rano avokoa nena koa zany hoe raha 100 kilao zany dia ny 900 kilao rano avokoa fa 100 kilao na dia ngezangeza ary fa zafaly dia zao ny zavatra maloto dia atao ahoana mila sasana inona ohatra ny lamba ny lovia ny vatana ny zavatra maloto rehetra dia mila sasana ary ny ao anaty koa dia mila rano satria mila sasana izay maloto ary tena zava-dehibe izany misy tantara anankiray ao amin'ny baiboly
Mpanjaka voalohany toko 5 andiny voalohany ka hatramin'ny 7 ao amin'io toko sy andinina io misy tantara fanasana anankiray sasana fa nisy zavatra naloto lehilahy anankiray namana ny anarany boky izy fenofery daholo ny tena ny rehetrarehetra ary tamin'izany tsisy nanasitrana ny boka nefa ny olona boka atao hoe maloto dia roana miala amin'ny fiarahamonina dia izao nandeha tany amin'ny mpaminany Elisa izy noho ny fitarihan'ilay tovovavy kely anankiray dia ozy izy mpaminany Elisa hoe mandehana mandro impito ao amin'ny ranon'ny Jordana dia nandeha izy rakizy rehefa nitsoboka dia nandro tao impito izy dia nadio ilay abokana voasasa ilay aretina tsona hoe loto. Tena zavatra mahafinaritra izany, manadio ny rano. Fampisehoana fanadiovana ny fahotana koa ny rano satria ny fahotana koa dia loto ary tena loto tsy afaka mihitsy raha tsy sasana izy raha manasa. Mahay Jesosy no manasa, mato atsika Jesosy dia ny rany no manasa atsika. Ny rahan'i Jesosy koa zany dia mety hanadiovana. Jesosy rehefa mamela ny fahotantsika dia tsy hita-tsony ilay izy madio be. Andenga jerentsika Baiboly, izy manana Baiboly ao amin'ny Janona voalohany toko voalohany andininy 7. Janona voalohany toko voalohany andininy 7 dia ozy izy hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Raha miaiky ny fahotantsika isika izany hoe manao hoe tena nanota Jesosy, sasao dia sasany Jesosy ny fahotantsika. Dia Jesosy rehefa manasa dia tsy hita-tentsony le loto madio tanteraka izany. Mampianatra antsika izany ny rano fa manadio ny fahotana rehetra Jesosy. Izy tsika nefa natsapa fa nanao tsy nety, nandaingandainga ve, teniteny ratsy ve, namono namana ve, fahotana daholo izany, nangalangalatra fahotana izany. Andeha tsika hifona amin'ny Jesosy fa sasany Jesosy madio be izany dia tsisy tsony atsangany tana izay teanao, akopakopaka be mihitsy dia vavaka tsara eny ary. Ity indray no ataontsika androany mampiasa papier gémisse tsika, stylo, fitsipika, hety ary lakaoly. Amaritra efajoro kely tsika izay miendrika hazo fijaliana ary ny zorony tsirairay avy dia mirefy 10 cm. Metsika laharana ny efajoro tsirairay avy. Ary ametraka ny pilitsika eo akaikin'ny laharana. Hoetisantsika amin'izay ny sisiny rehetra.
Hoaforotsika ny pli rehetra. Hoasitsika lakôly avokoa koa ny pli ny forotra rehetra. Ary aforotra manaraka ny larana ary apetaka ny pli amin'ny larana rehetra. Mamorona lavaka tsika amin'ny tapony efajoro anankiray ary hoetezatsika. Amorona ny tahony amin'izay indray isika avy eo ka maka taratasy vaovao. Ataontsika mirefy 5.10 cm ny lavany ary 10 cm ny sakany. Maka lakôly indray isika dia ampiarahantsika amin'ny zorony amin'ny lafiny hafa. Ary apetantsika eo ilay tahony. Ny nahandrontsika andranondreraka izy dia chips katsaka. Ny ilayntsika amin'izany vovo-katsaka, lafariny, dia mba hampiasa vovoka tamotamo isika, sira, dia menaka ary hampiasa rano kely ihany koa isika. Ny ataontsika voalohany, afangarontsika avokoa ireo rehetra vovoka izay notononona teo ka maina. Aka vovo-katsaka isika, andeha ataontsika 4 sotro. 2, 3, 4. Atao atsasaky ny fatra ny vovo-katsaka ny lafarina, izany hoe 2 sotro. 1, 2, dia asiana sira kely, tsy atao be loatra. Ary aka vovoka tamotamo isika, afangarontsika amin'izany. Asiana kelikely fotsiny. Dia afangaro daholo ireo vovoka maina ireo. Hoasitsika menaka kely ilay izy mba hampiraikitra azy. Rehefa mikarakara sakafo moraka izy dia ny tanana efa natao ahoana mialohan'izay? Efa nisasana madio be dia afaka mandray amin'ny tanana mba hampifangaro tsara an'ilay izy. Ataovy amin'ny tanana tsara mba tsy hisy mibaingabaingana fa iraikitra tsara ary hitambatra ilay vovoka rehetra izay natambatritsika, ny vovo-katsaka, lafarinina, sira, nasiana tamotamo ary nasiana menaka kely. Afangaro tsara, potsero tsara mihitsiny mba ho tsisy mivaingambaingana. Dia tsisy hoe mbola miavaka fotsifotsy ny lafarinina fa efa mitambatra tsara daholo ho lasa mavomavo izy rehetra. Rehefa izay raka izy dia maka rano isika fa anakambana azy mba tena iraikitra tsara. Tsy atao be dia be ny rano fa atao tsikelikely. Dia izao ny tanana ilany izany mandraraka kely dia afaka hoe sady tonga dia manafangaro ihany. Ny ilany amin'ilay tanana efa natao ilona moa izy iny teo, efa nisasana madio tsara. Tsy atao be dia be alefa tsikelikely aloha, sao dia lasa mandranoka be eo, fa tsy ilaina atao mandranoka be mantsy ny katsaka fangaro lafarinina nasiana tamotamo kelytsika teo. Rehefa izay raka izy dia ho zarazaraintsika ilay izy, atao tsikelikely. Afaka mbola ataontsika boribory izy ireny ary rehefa izay dia ho fisahantsika dia ho endasina. Ndao anie ataontsika izany. Rehefa hanafisaka azy dia asiana lafarinina kely aloha, ilay toerana hazo fisaka mahintsy tsara ohatra izay hanafisahana azy. Ary
maka fanafisana ho soritatsika izy ity anome endrika hitatsika loatra ny ampianarina manao triangle ireny rehefa izay dia tsondrotsondromina amin'ny fourchette sy voatery ohatsy ity ny ampiasainareo fa nahantsy ary tsy maninona tsondrotsondromina fa ilaina rehefa manendy azy izany rehefa vita ohatr'izay izy dia hafanaina ny menaka dia endasina dia ohatr'izao ilay izy rehefa vita araka izy mazotoa manandrana dia mazotomana fa mahasalama izy sady mikarepoka tsara no tena matsiro be Vidini fasalamanare itundra fifalina tumbutsu bedabe sana kanjamani cha salama simadiu nani saina nani fuidindu vataniu beazina afata cha izeu wanini ufali fali lalanda vamini wavini sana kanjamani cha salama simadiu nani saina nani fuidindu vataniu beazina afata cha izeu wanini ufali fali lalanda vamini wavini tafitra ndray fandarantsika tamin'ity androany ity raiky izy inoko fa nafinaritra be anareo mihitsy ny fotoana da atao anatin'ny fandarana safaly rapitso indray dia ndao homantsika sahady ny fitaovana izay ilaina amin'ny asa tanana satria anao asa tanana mahafinaritra be indray isika dia homan sahady raha taratasy miloko maitsomaitso anankiray na papier violin couleur vert ny lokony anankiray dia mila taratasy maromaro kely ihany koa samy hafa ny lokony satria anao zavatra mahafinaritra be tsika rapitso dia mila ihany koa tsika hety dia mila ihany koa tsika lakôly dia homan sahady fa efa anao an'izay tsika rapitso dia tahaka mahazatra mahafinaritra be misy nareo manaraka amin'ny fandaharana dia mahafinaritra be anay ihany koa dia fanirinay nitondra mbavaka anareo andao aritsika araka hivavaka Andriamanitra raina masina sy tsara indrindra izay any an-danitro misaotra anao ndray izahay tamin'ity andro sarobidy izay nomenao anay ity androany nomenao andreto olona kely be dia be reto izay reto ankizy reto nanaraka ny fandaharana engany zavatra izay voarayan'izy ireo mba ho tadidiny tsara dia ampiariny eo amin'ny fiainany nandray lesona manokana izay tamin'ity androany ity fa ilainay ny misotro rano isan'andro mba hampasalamanay ary ny anarana ihany koa fa mamela ny elokay ianao rehefa mifona aminao izahay engany ankizy kely tsara yafy mba ankizy kely ho tia isotro rano manomboka izao ary ankizy kely ihany koa mba hangataka famelan-keloka rehefa misy zavatra tsy mety nataonay ka ho tonga mpinamana aminao izahay ka ho faly mandrakariva satria tianao izahay dia izany mivavaka izany dia tononay sy angatahnay aminaran'i Kristy irery ihany amen dia tapitra hatreo indray aloha ny androany izany ndraiky izy amin'ny fotoana ao amin'ny rapitso indray veloma daholo